Akory aby, Sosilay no miaraka aminao indray amin'ity vidéo ray vaovao mahakasika ny izy OneUp 2.0 zay système noavaozina ity. Inona izy OneUp ary ahoana ny fomba fiasany hoantsika izay liana ao amin'ny tontolon'ny resaka affiliation na business en ligne zany anisan'ny sangany anankiray ankoatran'ny Clickbank zany ity izy OneUp ity. Efa enina taona mahery no nisiny ary anasako anao naraka tsara vidéo hatramin'ny farany mba ahafantaranao hoe manao ahoana tsara mombamomba an'ity système ity. Asantsika raha izao anao no tafaraka amiko dia Jocelyn Randrianasoniana miaraka aminao ao anatin'ny profil Facebook Jocelyn Randrianasoniana ity dia cliquez ilay suivi na follow dia maraka ireo posta mahasamihafa ataoko eny amin'ny mirako eny ianao. Raha te ifandray amiko ianao dia atao amin'ny page no afaka mandefa message ianao, atao amin'ny page Jocelyn Randrianasoniana ihany koa no ahafahanao mifandray amiko mivantana ary hita miditra ato anatin'ny inbox koa zany zay message alefanao dia hoezahako valiana arakaraka ny fotoana ananako eny. Verina ato amin'ny système amin'izay tsika inona ilay izy OneUp izy OneUp zany dia système anankiray ahafahanao mahazo vola en ligne amin'ny alalan'ny tontolon'ny affiliation. Inona ilay affiliation? Ny affiliation zany dia mividy produit ianao mividy produit anankiray dia mivarotra rehefa avy eo zany hoe mirevendre an'iny produit iny ianao dia mahazo commission. Izy OneUp anisan'ny sangany anankiray ao anatin'izay tontolon'ny affiliation zay satria izy dia efa enina taona mahery no nisiny ary mbola tsy niraty ary efa marobe ny olona nahazo vola tao anatiny zany. Dia niezahany ny tompon'ny système antony anankiroa nanavaozany an'ilay système tato anatin'ny volana maromaro zay fa efa mandeha tsara izy amin'izao fotoana izao zany. Ny antony voalohany nanavaozany anazy dia mbola maro ireo firenena filtré par les modes de paiement zany dia noezahany ho international tsara amin'izay le système dia napiditra zareo mode de paiement crypto. Dia amin'izao fotoana izao zany afaka mandray vola amin'ny alalan'ny crypto aminazy ity ianao raha teo aloha izy amin'ny alalan'ny PayPal sy carte de crédit ary compte bancaire. Dia amin'izao fotoana izao mbola voatazona le teo aloha fa miampy crypto zany amin'izao fotoana izao ary malalaka tsara ho antsika eto Madagasikara fanaovana azy ity. Ahoana ary ny atao raha ohatra ka mahaliana anao zay izy OneUp zay ny atao voalohany dia misinscrire ianao. Misy roa ampiarahako amin'ity vidéo ity mitarika anao amin'ny page anankiray ohatr'izao dia misinscrire ianao ny zavatra fenoanao voalohany ny fanampina anarana atao anatin'ilay hoe first name, last name ny anaranao feno iny no atao ao, ny anarana mindray ozintsika, dia pseudo na ny username ary ny adresse mail tena mandeha tsara. Ny antony io dia ahafahantsika mifandray ary ihany koa mifanoro lalana hoe inona mampety anao rehefa tafiditra na liana amin'izay izy OneUp zay ianao. Manaraka dia fenoanao ny mot de passe ary heverina fanondroany ato mot de passe, atao sécurisé tsara, asio an'ireny caractère spéciaux reny zany hoe ohatra hoe dièse na tsy haiko asianao accolade reny zany. Dia aorianan'izay dia misafidy firenena ato ianao, safidio firenena misy anao dia antsika Madagasikara manaraka BD izy io dia manindry any amin'ny M ambany ny Macédonie Madagasikara. Dia vita zay numéronao local no ampidirina ato numéro sy opérateur misy anao zany na Telma na Airtel
fa numéro 0 manomboka amin'ny 033 na 034 na 032 iny zany no ampidirinao ato. Aoriana zay dia cliquena avy hatrany ilay hoe submit. Vita zay dia afaka manao login avy hatrany ianao miditra amin'ny easyoneapp.com/login dia ampidirina pseudo sy ny mot de passe dia cliquena amin'izay avy hatrany ny login. Mialatsiny soartako nankely la info login koa sao dia misy pirate ny compte. Manaraka vao tonga ato amin'ny système ianao dia mahazo back office ohatr'izao. Dia inona ny ataonao manaraka raha ohatra ianao zany efa membre efa actif dia misorokatra eto ambony eto level na produit misy anao. Dia ny anahy manokana io Vertex tsotra io zany misy anazy zao. Misy produit anankenina atao anatiny hitanao zay eto amin'ny onglet produit ato ireo le produit ary ireo zany no vidinao. Dia arakaraka ny moyen ananao no ividiananao anazy. Fa raha jerentsika le produit miditra anao amin'ilay hoe my package dia ohatr'izao zany fanazavana le produit ao anatiny izy io misy produit anaky enina ozy ao produit voalohany Elevation $25 ny anarany izy ity zany misy an'ireto fampianarana amin'ny vidéo maro samihafa reto. Misy ataontsika série anankiroa zany ana fampianarana vidéo atao anatiny ato. Dia iny zany vidinao iny paquet iny arakaraka ny moyen-nao izy fa raha ohatra ka tena manana moyen farany ambony ianao dia afaka miditra amin'ny produit farany indrindra. Ny produit dia indray mandeha mividy ihany zany hoe one time payment moa ny fitenin'zareo anazy zany hoe indray mandeha mividy ihany ianao ary tsy mividy intsony fa mandafo amin'izay ny ataonao rehefa avy eo. Dia arakaraka ny nombre de vente vitanao no azahoanao commission. Ary mariako 100% commission ozy ny izy io anaby. Verenako ilay produit teo raha mijeritsika ny anahy zany lay produit teto amin'ilay hoe Vertex eto zany no mifarana. Dia alaitsika andaniny ilay izy ny produit voalohany Elevation ty ahitanao an'ireto série na vidéo maro be reto. Dia rehefa manao paiement anao dia misy paiement anankiroa samihafa. Ny vidin'ilay produit $25 dia misy $5 frais makany amin'ny système zany. Zany hoe manao paiement indroa ianao. Paiement voalohany lay vidin'ilay produit iny tonga dia paiement P2P zany hoe amin'ilay olona ividiananao an'ilay produit no andefasanao an'iny paiement iny. Dia ny paiement faharoa dia lay frais $5 zany hoe $32 io zany raha ohatra ka miaraka amin'ny frais zany lay vidin'ilay produit voalohany. Dia produit faharoa dia ny Elevation Elite ahitanao an'ireto série na vidéo maromaro reto ihany koa karazana free marketing sy resaka cash génération vidéo série ozy izy nataony zareo titre. Dia $100 ny vidiny dia misy $10 amboniny rehefa manao paiement ianao ho an'ny système ihany koa. Zany hoe mety eo amin'ny $112 na $113 eo zany ny tsara manao marge foana. $115 eo zany maninao rehefa manao an'le izy ianao raha ohatra ka ato ny level tianao idirana. Dia ny arakaraka ny level ambony idiranao dia tonga dia azonao le level ao ambaniny. Ohatra zany raha tonga dia miditra amin'ny $100 ianao dia tonga dia misokatra ho anao lay $25. Dia arakaraka mahambony lay level lay produit misy anao zany dia tonga dia misokatra anao avy hatrany ny ambaniny. Dia ny produit fahatelo dia le Vertex tsotra misy an'ireto vidéo série reto ihany koa. Dia vidiny $250
ary misy 25 $ amboniny. De iny le 25 $ iny makany am'le système. Iny ny pihevana n'lay hébergement-site sy ireo olona manao support, zany hoe le mamaly an'ireo olana madinidinika mahazo an'le membre reny zany. Ny level produit fahaefatra dia ny Vertex Elite 500 $ vidiny ary 50 $ ny amboniny reto le vidéo série fohifohy kely izy resaka momba ny trafic amin'ny ankapobeny no anatiny ato fa mbola ataontsika hoe trafic limité zany no ato. Dia ny produit fahadimy lay hitantsika raha ohatra ianao zany mbola tsy membre an'le izy dia ataony bouton maitsomaitso eto dia afaka cliquer eo zany dia mi-upgrade na raha tonga de miditra any amin'ny 2000 dia vita tanteraka ny vidin'ny produit rehetrarehetra zay tiako idirana. Produit fahadimy dia lay Vertex Pro $1000 vidiny ireo indray ny vidéo série ao anatiny WhatsApp marketing, zero cost traffic, marobe izy iny azonao ianarana daholo raha ohatra ka miditra am'izay série na produit $1000 zay ianao. Dia ny vidiny $1100 eo zany satria mandoa $1000 ianao ho an'ilay olona fidiananao an'ilay produit ary $100 ho an'ny makany amin'ny système. Dia misy frais mazava ho azy miaraka am'izay. De ny produit farany dia ny Vertex Live ahitanao an'ireto type de produit reto ihany koa hatramin'ny Amazon affiliate hitantsika reto dia $2000 vidiny fa misy $500 makany amin'ny système zany. Zany hoe possible ny azahoanao $2000 commission 100 anatin'ny raiky andro. Dia zay mampiavaka ny izy OneUp 100% commission zay ary raha asehoko anao hoe manao ahoana le produit ohatra le level Vertex misy ana de reto zany le produit ity ilay vidéo manazava de reo misy vidéo marobe reo ao anatin'le level na Vertex de afaka téléchargeko raha tiako téléchargena dia mijery miadana na raha mana connexion ianao dia tonga de mijery atao anatiny ato zany. De raha ohatra ka tsy ao anatin'le level misy ana fa ohatra hoe i-activer ny level Vertex Live atsika ireto zany ny recap ny produit misy ana dia ito amin'ny Vertex eto ny farany reto zany mbola misy ana 3 mbola afaka idirako amin'ny manaraka. Dia raha ohatra mi-upgrade aho dia miseho ao le mode de paiement araka ny teneniko cliquer-tsika ilay amin'ny activate now de hitantsika ianao manana choix afaka manao paiement par transfert bancaire na asa crédit débit na crédit carte na ihany koa amin'ny bitcoin zany. Dia misy an'ity na amin'ny alalan'ny QR code ianao zany manao paiement amin'ny téléphone rehefa anao an'ilay misy toromarika eo meny eo rehefa manao an'le paiement ianao de alefa amin'ity adresse ity dia rehefa avy eo le parrainao mahazo notification dia valider hoe nanao paiement marina ianao de activer ny produit tandrify misy anao. Dia ny azo avaiko aminao zany zao hoe ahoana ny atao taoriana ny inscription iny sy ny fanazavana ny pack de produit teo ny ataonao zany rehefa tafiditra ato anatin'ilay système ianao de misokatra eto amin'ny dashboard ohatr'izao le izy. De misokatra amin'ny dashboard ohatr'izao le izy dia ny ataonao voalohany miditra ianao amin'ny my account dia miediter ny profil anao vita zay dia miediter an'ilay my wallet ianao de fenoy tsara le bitcoin hoantsika créer na any amin'ny pays de efa misy adresse bitcoin na any amin'ny blockchain na Trust Wallet na ihany koa Binance mety daholo zy plateforme misy
adresy crypto ho anao any zany. Ohatra mitily izy rehefa apetrakanao ato le adresy bitcoin dia mandefa email izy makany am'le email anao de misy code zay de alainao copienao coller zay code zay dia misy an'le hoe sauvegarder de tonga de miraikitra eto am'izay am profilanao ato lay mode de paiement andraisanao an'lay vola. Manaraka lay parametrage ataonao manaraka dia le KYC na lay information perso mombanao dia misafidiana an'ilay karapanondro ao anatiny ao rehefa manao anazy tsika dia misy ny karapanondro eo aloha de ny eo afara na ny eo ambadika dia selfie miaraka amin'ny karapanondro zay takin'izay dia ny date expiration mazava ho azy ny karapanondro tokony misolo isaky ny 10 taona fa tsara zany avaozina karapanondronao raha ohatra ka tsy vao. Moa ny manana passeport moa dia mety ihany koa misy karazana document be dia be zany azonao safidiananao amin'ny verification ny KYC. De vita zay vao manao nylay achat de produit anao raha ny tokony hisy dia valider ny apply-nanao na ny olona eo ambony nanaovanao ny inscription zany, manana ny roy nanaovanao ny inscription. Dia aorinan'izay misy an'ireo ekipa na downline sy ny namany ao ianao miactiver sy ny namany ary ato anatin'ny dashboard ihany misy an'ilay roy mahasamihafa hoentinao manao promotion ny Easy One Up raha ohatra ka tianao lay système ka hoentinao mampiroborobo ny tontolon'ny asa amin'ny internet anao manokana. De misy page reto page de capture anakefatra azonao anaovanao promotion de avinao jerenao zay micover aminao ty zao ny voalohany misy ny faharoa, fahatelo, io fahaefatra. Ny ray am'ireo ihany no ampiasainao de efa mety dia mameno ny anarany ny adresse email sy ny telefona n'ireo olona cliqueny am'izay le yes show me more dia tonga de mivadika any amin'ny page fanaovana enregistrement avy eo le izy. Dia ny manaraka tokony ataonao dia miditra any amin'ny groupe misy an'ity groupe Easy One Up company ity ato ianao miditra ato ny arahantsika amin'ny admin sy ahitana an'ireo live maro samihafa fampianarana maro samihafa ary misy ihany koa ny canal YouTube. Ny Easy One Up dia anisan'ny simple ary tsy manasarotra avy amin'ny manana ny outil rehetra ianao fa ho an'izay ataontsika hoe mandalina rehefa manana hoe mitady système tena hoe mandeha ho azy ka manana moyen izy dia mividy ny produit amin'ny $2000 avy hatrany dia miditra mividy an'ity karazana ataontsika système mandeha ho azy anankiray antsoina hoe multiple income funnel ity. Ny izy ity dia ny vidiny amin'ny $49 isam-bolana ny olo aminazy dia mila mahalafo 2-3 anao zany dia mifandray amin'ny traffic authority izy ity am'izay fotoan'izay manana système mandeha automatique ianao zany hoe vidy traffic ato ihany koa ianao mazava ho azy tsy maintsy tonga de mahazo vente ianao ary réinvestir automatique ao anatin'izay ity multiple funnel ity azahoanao commission $20 isam-bolana amin'ny olona rehetrarehetra zay mividy aminao ihany koa. Dia zay no maranana ny vidéo raha misy mahaliana anao amin'izay na hoe manana fanontaniana ianao ankoatran'izay dia mifandray samiko amin'ny commentaire eo ambanin'ny vidéo apetrao ny commentaire anao voezana valiana arakaraka ny fotoana mampety anazy eny. Mandram-piona vidéo manaraka indray
Suggestion kely raha ohatra ka tena hoe tena tsy ampy ny volanao dia tsara misinvestir any amin'ny crypto ohatra hoe amin'ny holiday zany ianao ataontsika hoe Shiba na Moonlight zay hitanao fa tsaratsara ahafahanao fa amin'ny andro tsy ampoizinao any mampanankarena tampoka dia mandram-piona ny vidéo manaraka indray veloma tompoko.